zavatra tahaka an'izao zany aloha dia tena zava-dehibe tokoa satria anisan'ny tena hoe mipaka ifotony zany ny fampandrosoana tiana tenenina eto dia voarain'ny zaza malagasy mihitsy ny fanampiana amin'ireo avy any ivelany rehetra ary indrindra voarain'ny ankizy ihany koa fa misy olona afaka manampy zany manampy ny fitondram-panjakana ka afaka mahavita zavatra ohatr'izao satria efa teninay ombeny fa misy zavatra tsy vita amin'ny fanjakana fa hitadiavana fiara-miasa dia hisorana indrindra ny SIF na ny secours islamique de France izay nanampy androany zany na mian'ireto biblioteka sy cantine ireto ho anay solombavam-bahoaka Madagasikara amin'ny mahampanao lalàna anay dia tsy mandaza ay niza ka tonga manampy ny fitondram-panjakana manome tanana na amin'ny lafinina na amin'ny lafininina ka mitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Anisan'izany karazana hoe ratification na lalàna marobe izay fantatray fa fanampiana ny Madagasikara amin'ny lafiny arabola dia vonona izay mandany an'ireny lalàna ireny ary mankatoa ny fampiasana an'ireny vola ireny eto Madagasikara. Ary zay zany anisan'ny hoe zava-dehibe anankiray vitanay sy andraikitra ataonay dia tantarahanay mba hisin'ny hoe fampandrosoana ifotony sy ny fanampiana mipaka mivakahoaka mivantana tahaka izao. Indrindra moa anatin'ny hoe sehatra ny fanabeazana izay tena goavana indrindra dia anisan'ny tohananay ary isaoranay zato isan-jato zao fihetsika mateidera atao amin'ny SIF izao. Dia irarinay zany mbola hisin'ny hoe mpamatsy vola na ny fanampiana hafa akoatran'izay mba ahafahana mahazo fanabeazana. Araka lazaiko teo dia raha ny ambomanarina fotsiny jerena dia 17 ny isan'ny EPP maro amin'izy ireo mbola misy hoe sekoly izay tena hoe simba tanteraka, misy ny tsisy dabilio misy ihany koa na ny ranitsy misy na ny maro zany ny fahasimbana ao anatin'ilay izy dia irarinay mba hitatra amin'ny sekoly hafa eto ambomanarina zany zao fihetsika atao zao fa tsy eto amin'ny EPP atamin'ny mena teo ihany amasolom-bavahoaka tena ny zany ilazana izay.